voapetaka soamatsara ny premier ministre izay nekely besiny maro tafatsangana ny gouvernementa ombonana voatendry ny CST sy ny CT fikambana iraisam-pirenena sy ny firenena maro eran-tany no efa nankatoa sy nankasitraka izany dingana lehibe izany ary mbola nasainy président français Sarkozy amin'ny fomba ofisialy ianao omaly ka hoy izaho hoe efa ambany trano ny reconnaissance internationale tsy hay adinona tokoa mantsy andriamato filoha fa i Frantsa sy ny vahoaka frantsay no manana tantara mifamatotra akaiky amin'ny Madagasikara ary mbola i Frantsa ihany koa no firenena voalohany mpiara-miasa amitsika akaiky amin'ny lafiny toe-karena fiarovana kolontsaina sy fanabeazana ary tsy adinoana fa i Frantsa koa no nanampatsika betsaky amin'ny indrindrandrindra amin'ny fotoana sarotra fanampenana amin'ny alalan'ny aide humanitaire amin'ny alalan'ny ONG ary amin'ny alalan'ny coopération décentralisée andriamato filoha tsy ho lava resaka ny tenanay satria efa te aheno vaovao tsara mikasika ny fiainanao tamin'ny président Sarkozy ireto vahoakanao reto ka ny amaraniko ny teny dia mirary soanao sy ireo mpiaradia aminao rehetra izay mitsara mandroso mitsara miverina ka ho tainjanahary amin'izay rehetra atao sota tsinay misaotra ny madame chargée d'affaires tamin'izay teny noentin'izay ary faly ihany koa fa mifanatitava sy mifanatrika amintsika rehetrarehetra eto marina fa tery dia tery ny fotoana zay no natonga hoe androany tontolo dia tsy maintsy natao mihitsy zay nahitana fotoana mba ionana sy mba iran'ny faly amin'ntsika rehetrarehetra satria dia dingana goavana tokoa ny zavatra nataontsika ary io moa teneniko ny hoe rehefa Madagasikara no resahana rehefa no avy ny firenena no resahana sy mivaoaka malagasy dia tokony iray ihany ny feo any mpanao politika rehetra ny feo amin'ny malagasy rehetrarehetra satria zay le hoe fitiavan-tanindrazana tokony aseho sy apetraka ary tokony voizina sy apetraka ao anatin'ny fonony tsirairay indrisy nefa fatao anatin'izay taona sy volana vitsivitsy zay dia mifanohatra amin'izay no zavatra tranga sy ny zavatra nisy ka zay no hoe tsy maintsy mampiseho ohatra velona tsika tsy maintsy mampiseho ohatra tsara tsika ho an'ny taranaka faramadimby ary nazany noho izany moa dia hitanareo ny ezaka natao dia notivety nozy izy ny ranonatsakaina satria ankehitriny raha ohatra ka nandray atsika ny filoham-pirenena frantsay dia misy lanjany lehibe sy lanjany goavana zany eo amin'ny na ho any Madagasikara manokana na eo anivon'ny fianakaviam-be raisam-pirenena hitatsika ny zavatra tian'ny firenena frantsay atao amin'ny famerenana ny demokrasia tany amin'ny firenena maro rehefa ny frantsay no nijoro sy nanapa-kevitra ary ny tranché tamin'ny zavatra nisy tany Côte d'Ivoire dia napetrany ary nijoro tamin'izay heviny izay izy hatramin'ny farany rehefa ny firenena frantsay ihany koa no lazany heviny ary nijoro no tokony hamezana ny fitondrana sy ny fitantanana ny firenena tamin'ny Conseil national de la transition tany Libye dia napetrany ary vitany ary nampiana hatramin'ny farany tany Côte d'Ivoire moa dia nisy ny fanampiana dia ataon'ny Union européenne sy ny fianakaviam-be raisam-pirenena zay nanome famatsim-bola maro dia maro mba ahafahana manarina ny firenena Côte d'Ivoire ohatran'izay koa tany Libye fa raha Madagasikara manokana no resahana dia
betsaka ny fanantenana sy ny fampanantenana amin'ny fanampiny izay hoentin'ny frantsay sy ny union européenne hanampiana antsika. Marika izany moa dia vitanareo ny fanaovana SNI amin'ny convention izay tiako ny manamarika fa sao dia misy miteny may hoe dia ampabena-trosa indray ny firenena fa subvention na don no nomen'ny frantsay izay mitetina eo amin'ny 10 millions d'euros ny total. Ary io subvention io dia isy fetraikany vatana amin'ny fiainan'ny firenena sy ny indrindra moa zany fa ao amin'ny renivohitra Madagasikara satria dia anaovana ny lalakely rehetrarehetra tsika angamba mianana fianakaviana ny daholo fa dia matetika rehefa avy ny orana dia sarotra dia sarotra mody any an-trano satria dia efa simbasimba tanteraka mihitsy ny lalakely 130 km zany ny lalakely atao amin'io ary ny zavatra tsara ianareo hoe atao asa amin'ilay hoe moly io zany hoe haute intensité de main d'œuvre ny olona rehetrarehetra eny an-tanana rehetrarehetra reny zany no omena asa andray lapelina andray angady zay ianao ny anamboatra amin'izay lalakely reny zany hoe ny adiditsika antidomitata na sy mitokondra ankehitriny dia mifanakaiky ary mamaritra ny vahoaka tsy apelina fa atao anatin'izay crise politique larovina nandritra an'izay fotoana stafa ny fotoana zay dia tsy afaka nijery loatra akaikitsika amin'izany fiainam-bahoaka zany fa dia mifandrivotra tamin'ny ardra politique sy resaka politique ary namenatra mihitsy azy satria noentina mivezivezy eran-tany ny olana tao Madagasikara nefa tsika dia misy teny milaza hoe lava maloto ony dia ao an-trano ihany no sasana ny mpianakavy ihany manasa ny lamba maloto nefa indrisy fa lamba malototsika dia noentina tany Maputo, noentina tany Addis Abeba, noentina tany Gaborone farany teo ary sao moa dia mbola misy teny any indray hoe ndao hiaraka sasana Brest fa le izy efa lasa efa miroso fa tsika tsy namany hevitra fa tsy maintsy miroso hatramin'ny farany ary tsy maintsy tia hatramin'ny farany. Ny Union Européenne moa dia efa milaza no hoe vonona ny anampy sy anao andeha levé de sanction satria ny zavatra mitranga amin'izao tsika ny teny izao dia qualifiena ohatrany hoe transition démocratique ny transition ao Madagasikara zany hoe ahafahana zany manampy atsika bebe tokoa zay amin'ny fond français dia namin'ny toko mihitsy fa nametraka ny point ny iray manontolo amin'ny ahafahana midébloquer fond le plus tôt possible faraka zay indrindra ho an'ny Madagasikara ka ao anatin'izay zany ny raditsika dia ao anatin'ny fitetezan'ny friky farafakely ny farafaratsiny dia mahisy 100 millions d'euros zany ho débloquer zareo ho an'ny firenena malagasy. Zay no lava sy fohy fa dia afaka milaza sika fa ny fahasarianana sy ireo olana maro nandritran'izay fotoana zay dia efa mipoitra ny taramasoandro ankehitriny ary ho ataontsika ny fomba rehetra izay indrindra mba hampisy ny fiadanam-po sy ny fiadan-tsaina ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tsy ankanavaka satria dia raha mahafantatra fa tsy mitombontsaina ny vahoaka teo marina na ankehitriny azy fa dia miandro hoe oviana ihany izy ity va oviana ihany izy ity no tavavoaka fa mino sy matoky fa ary manantena ny tena koa fa tena iva amin'izay ny olana ary efa voavahany sakatsakana rehetrarehetra ary tsy misy tokony anakana tsitsony ahafahana mboso mandroso ho an'ny moavy ny firenena fa dia misaotra antsika rehetra tonga manotrona sy manatrika izao fotoana ifanomezam-boninahitra sy raha mifaly izao misy moa ny tena soratra masina hoe miara mifaly amin'izay mifaly miara mifaly amin'ny vahoaka malagasy tia rehetrarehetra miara mifaly rehetrarehetra tia itsika rehetra tia andafrika tia andafy fa dia misaotra antsika rehetrarehetra mankatelina misaotra indrindra teo directeur de cabinet ho an'izay tsy mahafantatra dia izy no directeur Rija Radanson na directeur de cabinet vaovao présidence ny tanjona apetratsika ary izay no zavatra tsy maintsy apetraka zao dia hoe
fividianana farak'izay aingana. Dia farak'izay aingana izay nefa dia efa mahafinaritra ihany koa satria efa hitantaraka zany izy io ao anatin'ny feuille de route satria dia milaza ny tondrosotrana ny feuille de route ny hoe amin'ny volana desambra 2024 farafatarany misy maintsy ho faranana ny tetezamity. Ary ny fividianana moa araka ny code électoral atsika dia milaza fa tsy maintsy atao amin'ny 30 avril hatramin'ny 30 novembre. Zay zany no midika fa tsy maintsy hanao fividianana atsika amin'ny taona ho avy io ary efa miaraka miainga sy miara-miaina amin'izay daholo rehetrarehetra ohateo zao nahazo miantso atia nahazo miantso ny Nations Unies hoe rovina no tianareo alefa ny expert izay anao ny évaluation ny besoin électoraux à Madagascar. Fa io izy 3 semaines dia vitanay ny besoin sy ny évaluation ny besoin électoraux ataonareo dia tonga dia midébloquena ny fond. Zany zany midika fa efa mandroso ary efa mandeha ny tokony ho izy ny zavatra rehetrarehetra ankehitriny fa dia hiary faly amin'izay tsika fa dia misaotra indrindra tsika rehetrarehetra. Marana ny fiorana amin'izay ngambitsika ka mangataka ny madame chargée d'affaires anao ny zany hoy izy ka misaotra ny rehetrarehetra tonga namaly miantso fa angatadala ny monsieur le président todika andeha Madagascar rapitso ka misaotra atsika rehetra. Saika aloha dia faly tanteraka raha fa mahita an'izay satria manko izy ny tena misolo ny hoavy rehetra ny Madagasikara ka ny zavatra tokony ataontsika dia manampy azy fa raha ohatra hanampy azy dia fantaritsika koa zay zavatra tokony hanampiana azy dikan'izany dia tsy bebe kokoa fiarahantsika miasa ary zay dia vonona mihitsy ny anampiny any Madagasikara sy araka amin'izay. Teny moa misaotra antsika rehetrarehetra satria na dia aty andafy aritsika dia ohatra ny tany Madagasikara ihany tato satria dia samy malagasy daholo ny tato ary nafinaritra ny fionana sy ny tafatafana dia fohy azy tamin'ny tsirairay avy taminareo dia zavatra angatahana fotsiny ngamba dia misamy hivavaka tsika eo amin'ny firenena ary mba anjaka ao Madagasikara ny fifankatiavana ny firaisankina ary indrindra mba ho tafavoaka soamatsara amin'izao crise izay mangeja ny sain'ny olona rehetrarehetra zao fa za mihitsy fa efa miroso izy efa mandeha araka ny tokony ho izy dia samitsika rehetrarehetra tahin'Andriamanitra daholo fa dia misaotra indrindra tsika rehetra.